Salut à tous. Aujourd'hui, Nice te fait un partage. Salama daholo tompoko. Nisy sandratra ihany a dia hizara amintsika fotsiny aho hoe isaky ny alahady hariva amin'ny 7 ora sasany anao partage amin'ny teny frantsay. Fa maninona moa zany amin'ny teny frantsay za moa aty en France mipetraka ary indrindra koa maro malagasy mety tsy mahay teny gasy. Dia zay mahatonga ana namorona page hoe Nice te fait un partage zay amin'ny teny frantsay ranoray. Dia arahantsika zany isaky ny alahady hariva amin'ny 7 sasany eto amin'ny pejy Nika Mafy Fiderana ary misy namanao francophone na gasy na vazaha dia afaka asainao izy amin'izany fotoana zany dia isaky ny alahady zany fotoanantsika amin'ny Nika Mafy Fiderana Nice te fait un partage tahiny tompo daholo e. Dia faly tokoa izahay mpikarakara ny retraite spirituelle miaraka amin'ny radio vaovao masoa aty Eropa mitondra ny anjara birikina indray iarahantsika kristianina manerana izao tontolo izao. Finaritra indrindra tompoko hiara hivavaka isika. Tompo dia fantatra efa tsindrin-daona tokoa ianao. Ampahery anay indray amin'ity an'io amin'ny araky ny loha hevitra izay nalahatra ao amin'ny Lioka 7:27 ka hitenenanao aminay fa manome rariny anay ianao izahay izay olombo afidinao mitaraina aminao andro aman'alina ho ianao. Hazavao aminay indray zany Jesosy ampafantaro anay bebe kokoa satria manana zavatra vaovao ambara aminay foana ianao. Ampaherezanao anay ary hitombonay amin'ny finonanao isan'andro Jesosy. Dia nanafatra anay koa ianao Jesosy Kristy. Aoka ho tranom-bavaka ianareo ianao. Dia misaotra Jesosy fa raha nyteny izany ianao dia azonay antoka fa mihaino ny vavaka izay asandratray ianao. Ary ao ny rojom-bavaka Jesosy Kristy izay atolotray, rojom-bavaka izay ataonay ho an'ny Madagasikara-nay, ho an'ny malagasy rehetra Jesosy Kristy. Ianao no hihaino ny vavakay, hiasa manan-kery isan'andro ianao Jesosy Kristy. Ary ataovy tsapanay Jesosy ataovy tsapanay fa tena tianay tokoa ianao. Dia misaotra Jesosy apetraka aminao ny fotoana rehetra Tompo. Amen.
Ankafaliana trano ry havana no ahafahantsika manohy izao fotoana izao amin'ny fifampahirezana. Alohan'ny hitohizan'ny fotoana dia ndeha isika hiara hivavaka. Tompo, ometeny ho an'ny fonay izahay ary ny fonay taio sy arovy ahitahiry sy aina ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Arak'izany ny ten'Andriamanitra izay ifampizarantsika androany dia ao amin'ny Lioka 7:17 tapany voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa Andriamanitra tsy hanome rary ny olom-boafidiny va? Amen. Ny fanantenana valim-bavaka dia anisan'ny zavatra tena mahafinaritra ao anaty Baiboly ao. Fa ao anatin'ny zava-miafy ny vavaka dia tena zava-dehibe ny fananana faharetana. Araka ny soramandry hitantsika amin'ny ty Lioka 7:20 ty dia hitantsika fa ny fanoharana ny amin'ilay mpitondra tenana herinangataka no voalaza eto. Izany hoe sitraky ny tompo ny amolavolantsika mba hanapaharetana isika. Indraindray tokoa manko dia mety tsy manapaharetana isika, mety hoe maika ny amin'ny valim-bavaka dia indraindray ohatrany hoe elabe vao tonga ny valim-bavaka, ohatrany hoe tsy mivaly ny vavaka, indraindray ohatrany hoe misy fanontaniana tsy voavalintsika. Fa ny valin'izany dia ny finoana ihany. Ny finoana ihany no maharesy ireny fanontaniana tsy voavalintsika ireny. Raha miorina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra isika, raha miakina tsara amin'ny fitarian'ny fanahy masina isika rehefa mivavaka, ary tsy misy ankoatra ny sitrapon'Andriamanitra sy ny voninahiny ny tadiavintsika anaty vavaka, dia ao isika ho tony tsy ho taitra ny amin'izay fotoana hiavian'ny valim-bavaka. Ary ny vavaky ny marina, ny fivavaky ny marina dia tena manan-kery. Tsy mamitaka ny finoana marina ary tsy misy mahatohatra ny fivavaky ny finoana. Ary isika piny dia toy ny mpamboly anankiray. Ny mpamboly raha mamafy izy androany dia tsy mijinja izy raha pitso, fa fatany tsara fa mila manapaharetana izy, mila maharitra izy hoe mila masoandro io vona fafiny io, mila orana, izay vao ahazo vokatra tsara izy, ary mila fotoana ihany koa. Dia toy izany koa tsika rehefa mivavaka tsika dia mila faharetana, satria Andriamanitra ihany no mahalala izay fotoana hanomezany atsika izay valim-bavaka omeny atsika. Arak'izay moa dia hoe io raintsika any an-danitra io no tompon'ny fotoana sy mahalala izay mahasoa atsika zanany. Ary rehefa manana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra isika dia miakina tanteraka amin'ny fitariany, dia tsy misy situation haintsika hovana ihany koa, fa izy no miasa. Andaony ho saintsaina hoe tsy niaraka taminy isika tamin'ny asa-pamoronana, tsy niaraka taminy isika tamin'ny asa-pamonjena izay vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana, ary lavorary avokoa ny asa rehetra izay nataon'ny Tompo. Dia toy izany koa isika, ny situation rehetra izay iainantsika dia avelaon'ny Tompo ny asa, fa hainy atao ny manome ny miasa amin'ireny situation rehetra ireny, ary mandray antanana an'ireny antom-bavaka, ireny tonom-bavaka izay entintsika eo anatrehan'ireny isika, ary azo antoka ny valim-bavaka ho an'izay vavaka tena hoe sitrapon'Andriamanitra izany. Azo antoka ny valim-bavaka, azo antoka ny fandraisany antanana ny vavaka izay ataontsika. Ary arak'izay moa hoe ny vavaky ny marina dia mahery indrindra. Dia matokia araka ny teny ihany koa hoe fa Andriamanitra tsy hanome rary ny olom-boafidiny va, izay mitaraina aminy andro aman'alina, ary moa hitarehdretra va izy? Amen. Tena tsy mitarehdretra ny Tompo, fa izy ny tompon'ny fotoana ary mahalala izay mahasoa antsika zanany. Dia izay indray ary no afaka hifampizarantsika androany ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Hivavakantsika. Mampianarana mivavaka Tompo, ampianaro izahay
anaiky ampinoana ny lalana hitondranao anay ary fenohy fahatokinanao izahay fa mameny toe-javatra rehetra izay miseho amin'ny fiainanay ianao ary indrindra tompo ianao ilay tompony finoana sy mpanefa azy ary ianao no mpiaino vavaka mpamaly vavaka ianao ary mamindra fo aminay ianao eny tompo izao fiombonanay mivavaka izao dia fantatray tompo fa tonga eo anatrehanao dia misaotra anao izay ny voninahitra tolotra anao irery ihany ary apetraka eo ampelantananao hatrany ny fitohizan'ny fotoana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Seigneur Jésus, nous voici de nouveau unis dans la prière. Merci pour ce grand cadeau que tu nous donnes de pouvoir être en communication avec toi. Merci pour ce que tu nous entends, tu nous écoutes et tu nous parles à travers la prière. Seigneur Jésus, tu nous as appris à prier, tu nous as enseigné à prier en tout temps, chaque situation. Tu nous as aussi appris à intercéder pour nos proches, pour nos familles, nos amis, les personnes qui sont malades, les personnes qui sont en deuil. Tu nous as aussi enseigné à prier pour nos ennemis, à porter par la prière notre pays Madagascar, le pays dans lequel tu nous as placés, nos dirigeants, nos églises. Merci Seigneur Jésus pour tous ces enseignements. Et nous voulons te demander pardon Seigneur Jésus, si nous n'avons pas pris le temps de nous asseoir et de te prier. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, de toutes les prières, toutes les occasions de prière que nous avons manquées. Prends pitié de nous, Seigneur Jésus. Et que c'est toi qui nous relèves et que tu nous as appelés en tant que ton Église à être sel et lumière sur cette terre. Aide-nous à devenir des disciples qui sont fervents dans la prière, Seigneur Jésus. Que tu nous mettes vraiment cette soif de prier dans nos cœurs. Nous te prions de nous remplir de ton Saint-Esprit afin qu'il nous inspire. Car des fois, nous ne savons même pas quoi dire dans nos prières, mais nous te prions, Seigneur Jésus, de vraiment nous remplir de ton Saint-Esprit, que nos prières soient des prières de ta volonté. Que tu nous mettes aussi des personnes dans nos cœurs apportés par la prière. Nous te prions aussi de nous donner la bonne attitude de cœur pour prier. Enlève-nous tout orgueil ou toute arrogance, Seigneur Jésus, mais que nous puissions prier avec un cœur sincère, un cœur authentique, avec la foi d'un enfant. Seigneur Jésus, que dans nos prières, nous soyons aussi prêts à t'écouter, que nous soyons attentifs à ta voix, Seigneur Jésus, et que nous soyons aussi prêts à faire ta volonté. Seigneur Jésus, nous te prions de briser tous les obstacles qui nous empêcheraient de prendre un temps pour prier, que tu brises tout ce qui est distraction, tout ce qui est stress, mais que nous puissions vraiment trouver un moment, un temps de prière. Et que même dans notre quotidien, que la prière fasse partie de nos vies à chaque instant, Seigneur Jésus, comme tu nous l'as appris, à prier en tout temps. Que nous restons vraiment en communication avec toi. Et que tu nous aides aussi à comprendre l'urgence de prier pour le salut de nos familles, pour le salut de notre pays. Seigneur Jésus, nous te prions que nous soyons courageux et motivés dans la prière, que nous puissions aussi grandir dans la foi par la prière. Oui, Seigneur Jésus, nous te prions de réveiller l'Église
à prier dans la vérité, que ton Église soit renouvelée, Seigneur Jésus. Et nous te prions de bénir toutes les cellules de prière que tu as formées, que tu les protèges aussi, Seigneur Jésus. C'est en ton nom que nous demandons cette prière. Amen. Tompo, misaotra anao hatrany zahay satria lehibe ny fitiavanao. Faly zahay Tompo satria mbola afaka miantso ny anaranao. Misaotra iray noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao izay natolotra ao hanavotra anay. Amin'izao ora sy fotoana izao Tompo malala dia mahatsiaro am-bavaka manokana izahay ny fiangonana rehetra mba tena ino anao Andriamanitra, fa sady mihaino vavaka ianao no mpamaly vavaka. Be dia be Tompo ny zavatra mitranga sy miseho amin'ny fiainan'ny tsirairay avy ka indraindray toa tafalatsaka ao anatin'ny tsy fahatokiana, tafalatsaka ao anatin'ny fahatahorana, dia lasa mahatonga ny olona anaonao foana Tompo hifonana aminao izany. Fa androany dia tiana indrindra Tompo raha ho kasihanao ny tsirairay avy, ataonao re any am-pon'ny tsirairay avy ihany mihitsy fa Andriamanitra mamaly vavaka ianao. Ary Andriamanitra miaino ihany koa ianao Tompo satria ny sofinao tsy lalo-dalofana famahare, ny tananao tsy fohy fa afaka mavonjy tsara ny tsirairay avy. Fa ao anatin'izany rehetrarehetra izany Tompo dia ampianaro izahay hanana faharetana. Ianao Jesosy Kristy raha tonga dia aty ambony tany dia tena be dia be ny zavatra izay tsy maintsy niharetanao. Ny vokatra izany anefa dia fandresena satria ny fahafatesana aza resinao. Dia izany ihany koa Tompo no ataovy ao an-tsain'ny olona ao tsirairay avy. Hoe raha maharitra izahay ao aminao dia ahazo ilay satroboninahitry ny fiainana. Ary izay raha teo ny teninao hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Koa ampitomero ireo aty anatinay ny faharetana Tompo. Aoka tsy ho kivy, tsy ho ketraka izahay raha ohatra misy fotoana mety miandry ela vao mahazo valim-bavaka. Fa ianao Tompo tsy tara amin'ny fotoananao manana ny fotoananao ianao araka ny voambaran'ny teninao ihany koa. Dia ampianaro izahay Kristy mpamonjy tena hoe hitoetra ao anatin'ny faharetana ao aminao. Ampianaro ihany koa Tompo ny fiangonana tsirairay avy mba hisaotra anao amin'ny fotoana rehetra. Indraindray izahay Tompo faly fotsiny rehefa misy zavatra miseho amin'ny fiainanay ka mahafaly anay, dia mailaka izahay mizara amin'izany amin'ny namanay. Fa ny manantona anao, misaotra anao tao adinonay indraindray. Ampianaro ahay hisaotra anao izahay Tompo amin'ny fotoana rehetrarehetra mihitsy izay raha teo ny afatrao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra satria izay no sitraponao Andriamanitra. Tompo ataovy fiainana isan'andro mihitsy ny saotra, na mety mandalo zavatsarotra ary izahay, na mety mandalo harerahana ary izahay indraindray dia aoka Tompo hisaotra. Ampianaro mihitsy ny fiainanay ho feno fisaorana sy ho feno fankasitrahana anao satria
Izahay mino fa ny zavatra rehetra miara-miasa asoa izay tianao amin'ny fiainanay. Dia misaotra Kristy mpamonjy io amin'ny anaranao. Amen. Ray malalo, Jesosy zokinay io, fanay masina herinay io, tonga mianta aminao indray izahay amin'izao andron'io izao. Anatitra ny etaetanay sy ny antantanay aminao amin'ny mazanaka sy mpanompo anay. Manetry teny indray izahay eto anatrehan'ny fahalebiazanao sy ny hatsaranao. Ry Andriamanitra tokana, olona telo. Dia ny andro tokony fiainanay tokoa Tompo dia fanapahan-kevitra. Ohatra hoe raisiko ve io tolo-trasy io, olona toy inona ny tokony alaiko vady, iza ny sitrapony Tompo ifampitantanay eo amin'ny fiainako, ahoana ny fomba hitantanako ny vola ao an-tokantrano, aiza ny fianarana tokony hanondratako anarana ny zanako, ohatra koa hoe aiza ny fiangonana hitarihan'ny fanahy masina, tokony handeha amin'ny toerandry ve sasa tokony mbola miandry aloha. Tena maro dia maro tokoa izy ireo Tompo ary manahirana indraindray dia tena mangataka sy mitalao ny fanampianao sy ny tolotsainao hatrany izahay. Ahay tena indrindrindrindra navaka ny sitraponao sy ny fandaminanao amin'izany safidy izany Tompo. Satria ianao tokoa efa niteny tao amin'ny Jeremia 7:1-10 hoe fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo dia hevitra tonga fiadanana izany fa tsy loza. Dia tena indraindray nefa izahay Tompo mivavaka ihany, tena mangataka tolotsaina aminao nefa tena indrisy na mibitsika azy ianao dia ny hevitra ihany izay tena heverinay fa tena mety na rahanay dia mitondra korotana izany matetika eo amin'ny fiainanay noho ny tsy fahaizanay mihaino anao. Dia tena ifonanay izany Tompo. Omeo fo tena mahay manavaka ny feonao izahay, omeo fahendrena ka toy ny fitarihanao fa tsy hiborika lava amin'izay hevitra metimety aminay foana amin'ny fanapahan-kevitra. Dia isany indrindra no angatahanay aminao kory fanahy maherin'Andriamanitra, fanahy amin'ny fahendrena, fanahy amin'ny fahazavahan-tsaina, fanahy amin'ny fahaloran-tsaina sy ny faherezana, fanahy amin'ny fahalalana sy ny fatahorana an'Andriamanitra, fanahy ny famarinana. Mangataka fiaraha-miasanao izay fanahy masina mba iray fo amin'ny ray malalanay izahay amin'ny hatateraka ny lamina izay efa nomaniny teo amin'ny fiainanay. Fa tsy ny hevitray foana ny arahanay Tompo fa lasa ohatra ny vavabavaka fotsiny izany fangatahana torohevitra amin'Andriamanitra izany indraindray. Dia ao amin'ny Romana 5:1-20 koa dia miteny ianao Tompo fa ny fanahy mamonjy ny fahalemenay fa tsy fantatray izay vavaka tokony ataonay fa ny fanahy no mifono ny fitarainana tsy azo tononona. Dia tena matoky izany teny izany tokoa izahay Tompo dia manantena sy mino fa miara-miasa aminay tokoa ny fanahy masinao amin'ny anandratra izay mety ho vavakay koa araka ny sitraponao Tompo. Satria matetika tokoa izay dia tena zavatra tena mahafapo ny nofinay fa tsy mahafapo anao foana ny laharam-pamehana ny vavakay dia tena ifonanay koa izany Tompo. Satria ianao koa efa niteny ao amin'ny Jakoba hoe mangataka ianareo fa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba ho lanianareo amin'ny filanareo. Mamelà ny elokay Tompo amin'ny fona. Ampianaro izahay sanandro ny fanahy masina tena hay ampifanetana ny vavakay amin'ny sitrapon'Andriamanitra rainay. Dia mba tena hoe sitrapony tena sitrapony foana ny hoarahanay satria ny sitrapon'Andriamanitra dia tena anitatra ny fanjakany sy aneho amin'ny voninay lehibe eo amin'ny fiainanay nefa indraindray dia tena mampalahelo fa izahay ihany no manakana izany amin'ny tsy fahaizanay mivavaka dia tena ifonana Jesosy. Efa miteny tokoa ianao amin'ny Zakaria hoe tsy amikery, tsy ampatanjahana, tsy amin'ny fahaizanay koa nefa fa amin'ny fanahinao tokoa ry Jehovah Tompony maro. Dia mangataka anao hatrany izay fanahy masina hitarika anay amin'izay izay vavaka rehetrarehetra ataonay satria malemy izahay indraindray ary metehatra loatra ny fahaizanay izahay rehefa mivavaka dia
miaika izany fahalemena izany izahay ary mbola tena vonona hianatra hatrany fanahy masina, vonona ho tantananao hatrany izahay amin'izany fanampianao anay amin'izany vavaka izany, dia matoky izahay fa manomboka androany dia tena miova ny fomba fivavakay, sitrapon'ny tompo fa tsy ny sitraponay. Dia eno ny vavakay ray sy Jesosy zokinay sy fanahy masina herinay, dia amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta izay nombona teo amin'ny hazo fijaliana melany elokay sy nitsangana tamin'ny maty ary manjaka mandrakizay nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Andriamanitra hainay io, indreto izahay manondrika ny lohanay eto anatrehanao, mitondra ny malagasy rehetra ty ampitan-dranomasina eo aminao. Manolotra ny fisaorananao izahay, amin'ny fitantananao ny fiainanay tsirairay avy. Saotranao amin'ny fanatrehanao isan'andro. Saotranao izahay amin'ny hahafahanay mihaino ny radio ara-pilazantsara ty. Saotranao amin'ny fitaovana rehetra ampiasainao ahafahanay mandray ny teninao mandrakariva. Saotranao amin'ny vondrom-bavaka rehetra. Saotranao amin'ny ahafahanay mandray anjara amin'ny hika sy fiderahana amin'izao fotoana izao. Dia misaotranao koa amin'ny mpitandrina izay omenao anay, mitondra am-bavaka azy ireny izahay, hiaro azy ireny anenao, hitsinjo azy, ary ny fanahinao masina ane hiasa mandrakariva ao amin'izy ireo, ahafahan'izy ireo manantanteraka ny asa lehibe napetraka ao taminy, hitandremany ny ondrinao. Ahataona fanahy maro ao aminao ane izy ireny, ary andray an-tanana koa ny vady aman-janak'izy ireny koa anenao ray. Dia raha io tsy mahefa na inana izahay raha lavitra anao, indrindra dia tany lavitra ty izay tena maro ny olona manalavitra anao. Miseho avokoa ny faratsiana rehetra sy ny fahavetavetana maro isan-karazany. Lasa mandeha ho azy ny hoe lahy manambady lahy, ny vavy manambady vavy. Mitokantrano maso, mifona aminao izahay raha io, arovy ny malagasy. Tsy hanahadre ny rano, hanahaka ny ataony be sy ny maro, fa hijoro anao ny sitraponao. Tsy hanahaka ny influence ataony satana sy ny devoly, fa hanohitra sy fikitra tanteraka aminao. Dia mifona aminao koa izay raha io, raha misy ny soafaka. Jereo amin'ny masonao be famindrampo izahay, ianao no hamerina ireny ondrinao ireny ao ambalany ondray. Ianao koa raha io mamindra fo an'ireo izay mbola tsy manana anao, ianao ny asa ny fomba mahagaga hifankahitan'izy ireny aminao, satria mahagaga ny anaranao. Dia hoentinay eto aminao koa ny ray aman-dreny rehetra, mba tsy ho variana izahay, fa hanara-maso akaiky ireo zanakay, hitaiza azy ireo araka ny sitraponao. Dia hoentinay eto aminao koa ny ankizy, mba ankizy ty sy atahotra anao, hanaja ny ray aman-dreny, ianao no hanome saina maranitra sy matsilo azy ireny, mba ho lohany fa tsy ho rambony, ho ambony fa tsy ambany, ho tafita amin'ny fianarana ary hoentiny hiderana sy hanomezana voninahitra ny anaranao any izany. Dia arovy koa izy ireny amin'ny naman-dratsy rehetra raha io. Dia misaotranao koa izahay amin'ny asa izay omenao rehetra. Ianao anie no hanolo-tsaina amin'ny asa izay ataonay, hanao asa tsara araka ny sitraponao izahay, mba ho hita fa ianao no velona ao anatinay, ary mba ho vavolombelona eo amin'ny manodidina anay izahay. Dia ianao koa raha io manome asa izay mbola tsy manana asa,
anolontsaina satria ianao efa niteny fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Dia ianao koa raha eo mandray an-tanana efa manana olana taratasy sy trano sy olana maro, andray an-tanana izany olana izany anainao ary tsy izy avelanao angaiay ny mpanomponao. Dia oentinay eto aminao koa izay matsiaro irery atao fitsapan'izy ireo fa eo anilany mandrakariva ianao na tsy mandao na mahafoy azy ireny. Dia metinay eto aminao koa raha eo malagasy rehetra mba hifanampy sy hifanohana iray saina ka dia tena ho iray ihany ao aminao. Dia fa hisaoranao ianao sahady ny falimbavaka rehetra raha io ary soniavinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy malalanay izany vavaka izany ary asandratra ihany aminao. Dia voninahitra ny ho an'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Jesosy Kristy zokinay eo, mbola misaotra midera sy mankalaza anao izay noho ny mbola nometanao anay ny fahafahana manandratra izao vavaka izao. Mbola omenao vavy izay, mbola omenao saina, mbola omenao fotoana ihany koa izay sarobidy hanandratanay izao vavaka izao aminao. Dia ianao tokoa no tena mampianatra anay vavaka Tompo, ary ianao no mametraka an'izany teny izany aty anatinay, aty am-ponay. Dia ny hetaheta lalina aty am-ponay tsirairay avy. Dia izany Jesosy nahasandratra aminao fa ianao tokoa no tena hanome rary ny olombofidinao izay mitaraina aminao andro aman'alina Jesosy eo, indrindra amin'izao zavatra miseho eo amin'ny firenena izao, ary tsy ho Madagasikara irery ihany fa manerana izao tontolo izao. Dia Jesosy eo nomenao ny fiangonana izay tsirairay avy ahafahanay manatona anao bebe kokoa, ahafahanay mamantatra anao ihany koa bebe kokoa, ary manao ireo adidy, ireo asa apetraka ao ho totosainay eo anivon'ny fiangonana. Dia Jesosy malalo, ataovy mba ho azon'ny fiangonana fa tena maika amin'ny fotoana amin'izao fotoana izao ary tokony hoesorina tsy misy atakandro ny sakan-dalam-bavaka rehetra. Dia ny fahotanay aloha voalohany no mampisaraka anay aminao, ary antony anankiray ihany koa tena mahatonga ny vavakay indraindray tohatrana mitsingevangevana. Ataovy tena mihorom-baka tsy mifototra aminao Jesosy malalo, ataovy tena hainay tokoa fa ianao ilay Andriamanitra efa tonga hamonjy anay. Ataovy resy lahatra izay eo amin'ny fiangonana rehetrarehetra Jesosy eo maneran-tany. Ataovy resy lahatra ny amin'izany fitiavanao, ny amin'izany famindraponao izany izay Jesosy eo, ary ireo izay sakatsakana rehetrarehetra mba tena hiala ary tokony ho esorina tsirairay avy, ho fongorina hatrany amin'ny fotony. Tompo malalo, ampianary koa izay tsy ho zatra fotsiny ihany hivavabavaka na hanana fahazarana fotsiny ihany handeha any am-piangonana ho variana n'ireo
zavatra mitsingevagnevan'ny tany fa tena ataovy tena miorom-paka ao aminao, miorom-paka ty am-ponay ihany koa ny tena fikatsahana ny tavanao, ny tena etaeta anakaiky anao dia mba tena zonto anatona mipatokiana seza fiandriananao izay Jesosy eo, seza fiandrianan'ny fahasoavana sy ny famindrapo dia angatahako aminao, hitongiko aminao Jesosy eo, mba tena azoto anatona patokiana Jesosy ny kristianina rehetra rehefa mivavaka ho an'ny fiarahamonina, mba ataovy tena miorina amin'ny fitiavana Jesosy eo. Dia ireo firenena manerana izao tao izao ihany koa fa tsy Madagasikara, taninay irery ihany Jesosy eo, atao mitoetra ty am-ponay lalina izany fitiavanao izany, ary ataovy tena hoe fiainanay isan'andro ka hanananay toky, hanananay finoana fanantenana ny amin'ny famonjenao, ny amin'ny fiavianao ihany koa, indrindra amin'izao andro faran'izao Jesosy eo, ampianaro tokoa izay hivavaka fa tsy hainay izany raha tsy ao aminao. Dia amin'ny anaranao irery ihany Jesosy no angatahanay izany mivavaka izany. Amen. Misaotra tompo fa tanteraka somatsara ny fiaraha-mivavaka tamin'ny tian'io ty. Misaotra indrindra noho ny teny fampahirezana izay voarainay avy aminao tamin'ny tian'io ty ihany koa. Misaotra Jesosy Kristy ny ampianatra anay ny vavaka. Ianao ilay eo ankavanan'Andriamanitra iray, ilay misolo vavanay, anamboatra izany vavaka izany ho tonga lafatra tokoa satria tsara ianao sady mpanao ny tsara. Ary mihoatra izay nangatahanay ny Jesosy Kristy nefa homaninao anay, sokafy ary ny lanitra, sokafy ny lanitra Jesosy, ilay trano fitehirizatro, ary aro-tsay aminay ny valim-bavaka izay efa nomaninao anay ao an-danitra ao. Dia amin'ny anaranao Jesosy eo. Amen dia amen. Salut à tous. Aujourd'hui, Nice te fait un partage. Salama daholo tompoko, ny sandratra ihany dia hizara amintsika fotsiny aho hoe isaky ny alahady hariva amin'ny 7 ora sasany anao partage amin'ny teny frantsay, fa manina moa zany amin'ny teny frantsay za moa aty en France mipetraka, ary indrindra koa maro malagasy mety tsy mahay teny gasy, dia zay mahatonga ana namorona page hoe Nice te fait un partage izay amin'ny teny frantsay ranoray. Dia arahantsika zany isaky ny alahady hariva amin'ny 7 sasany eto amin'ny pejy Nika Mafy Fiderana, ary misy namanao francophone na gasy na vazaha dia afaka asainao izy amin'izany fotoana zany dia isaky ny alahady zany fotoanantsika amin'ny Nika Mafy Fiderana, Nice te fait un partage, tahiny tompo daholo e. Salut à tous, aujourd'hui Nice te fait un partage. Hello, salut à tous. C'est vraiment un plaisir pour moi de partager encore aujourd'hui
la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire. Et surtout aussi, on va continuer ce qu'on a vu la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé de notre identité. Qui sommes-nous? Et c'est quoi l'identité la plus importante pour nous? Et j'ai dit que vraiment, quand on est conscient de cette identité, en tant qu'enfant de Dieu, là, ça transforme vraiment notre vision des choses. Et si vraiment, en fait, on a reçu Jésus-Christ dans notre cœur, là, on est conscient qu'on est vraiment fils de Dieu. Là, on est conscient qu'on est vraiment fier d'être fils de Dieu. Il n'y a pas d'autre identité plus importante que ça. Personnellement, quand j'ai vraiment connu Jésus-Christ, quand j'ai vraiment passé beaucoup de temps avec lui dans le lieu secret, et quand il m'a vraiment révélé plein de choses, quand il a vraiment touché mon cœur, à ce moment-là, le plus important pour moi, c'était d'être son enfant, son ami, être le fils de Dieu. Et ça a bouleversé toute ma vie. Toute ma vie. J'ai vraiment changé de direction. Avant, j'étais déjà chrétien et j'étais déjà à fond dans les œuvres. Je vivais déjà même des temps forts tous les soirs avec Jésus-Christ. Mais plus j'avais soif, plus Dieu me révélait tellement de choses que je me suis dit un jour, Jésus, prends ma vie. Prends toute ma vie. Je ne veux plus juste te servir quand ça me va, que je ne veux plus juste te servir quand je suis libre ou quand les gens m'appellent à des responsabilités à l'église, etc. Mais toute ma vie, je suis ton fils. Mon Dieu, qu'est-ce que tu veux faire de ma vie? Le jour où vraiment j'ai décidé de prendre cette décision, de mettre mon identité au-dessus de toutes mes identités, ça a vraiment bouleversé toute ma vie. J'ai vraiment vu les autres autrement. J'ai vraiment vu mes compétences autrement. J'ai vraiment vu mes talents autrement. J'ai vraiment vu mon avenir autrement. J'ai vraiment vu ma destinée autrement. Parce que si tu es enfant de Dieu, c'est notre thème aujourd'hui. C'est pas juste mettre en valeur, oui, je suis enfant de Dieu et voilà, c'est tout. Non. Il y a beaucoup d'engagement derrière tout ça. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager par rapport à la parole de Dieu. On va prendre quelques versets. Je vais commencer par ce que Jésus a dit juste avant de partir. Jésus est monté au ciel. Et avant vraiment de partir, il a laissé un message. Il a laissé un message pour ses disciples, mais ce message c'est vraiment pour nous chrétiens. Et j'aimerais vraiment lire. Il y a pas mal de versions dans l'évangile, mais je vais lire la version dans Jean. Je lis au nom de Jésus, Jean 14, de 12 à 19. Au nom de Jésus. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. En moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera
en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Waouh! C'est le message que Jésus a dit avant de partir, l'ascension. Et aujourd'hui, c'est Pentecôte. Pentecôte, c'est quoi? C'est juste le temps miraculeux et merveilleux qui s'est passé. C'est que le Saint-Esprit est descendu. Wow! Il y avait vraiment ce temps incroyable qui a transformé la vie des disciples qui ont pris le relais de la mission de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est descendu. Waouh! Tu es enfant de Dieu. Si vraiment tu as donné toute ta vie à Jésus-Christ, tu as reçu le Saint-Esprit. Par contre, Jésus te laisse toujours libre. Pourquoi je partage ce verset aujourd'hui? Beaucoup de chrétiens croient que oui, j'ai reçu Jésus, j'ai le Saint-Esprit. Maintenant, je suis libre, je peux tout faire. Peut-être ils ont beaucoup d'expérience avec Jésus-Christ. Peut-être ils sont bénis. Peut-être ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais peut-être ils n'ont même pas laissé le Saint-Esprit agir en eux. Le Saint-Esprit te forge tous les jours. Et le Saint-Esprit veut transformer ta vie tous les jours. Et plus que ça, si vraiment le Saint-Esprit vit en toi, tu feras les mêmes œuvres que Jésus-Christ. En deux parties, partage aujourd'hui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire en toi? Waouh! Tu es enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Waouh! Tu as Jésus-Christ, tu as le Dieu en toi. Il vit en toi. Et c'est pour ça que Jésus dit que c'est encore mieux parce que quand Jésus était sur terre, il fallait l'appeler pour voir les miracles, pour être aidé, etc. Mais en ce moment, après Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Maintenant, Jésus est en nous. Première question que je pose. Quand les autres voient, quand les autres te voient, à n'importe quel moment, partout, est-ce qu'ils voient Jésus-Christ en toi? Quand les autres te voient, est-ce qu'ils sentent que tu es enfant de Dieu, comme ce qu'on a dit dimanche dernier? Quand les autres vous voient, est-ce qu'ils sentent que vous laissez le Saint-Esprit agir en vous? Par rapport à nous, personnellement, il y a le fruit de l'esprit, les fruits de l'esprit. Je pense que les chrétiens connaissent par cœur. Mais je vais encore lire Galates 5, à partir du verset 22. Et je vais lire jusqu'à verset 25. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Tu es enfant de Dieu,
tu dois marcher selon l'esprit. Tu dois avoir l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Ça dépend des versions des Bibles, mais pour moi, c'est version du second. Et surtout, si vraiment on a reçu Jésus-Christ, qu'on a pris une décision un jour de nous repentir, on a crucifié notre chair avec nos passions et nos désirs, waouh! C'est la parole de Dieu. À partir de ce moment-là, nous sommes enfants de Dieu. À partir de ce moment-là, le Saint-Esprit vit en nous. À partir de ce moment-là, nous devons nous laisser être vraiment forgés par le Saint-Esprit, dirigés par le Saint-Esprit et laisser vraiment le Saint-Esprit agir en nous et transformer notre vie. Il y a une chose que je voulais vous dire. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et surtout tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est impossible, charnellement et humainement. Mais c'est parce que c'est impossible charnellement et humainement que quand le Saint-Esprit agit en nous, c'est surnaturel. Surnaturellement, on aura l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, douceur, tempérance, etc. Ça sera surnaturel et pas par notre propre effort, ça sera surnaturel. Parce que quand le Saint-Esprit agit, ça nous transforme. Ça nous transforme. De jour en jour, le Saint-Esprit nous transforme. Dieu nous transforme. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Dieu va nous transformer. La question que je vous pose aujourd'hui. La question que je te pose aujourd'hui. Est-ce que tu sens cette transformation dans ta vie? Est-ce que tu sens tous ces fruits-là dans ta vie? Ça me touche vraiment parce que je connais beaucoup de chrétiens, qui se disent enfants de Dieu, qui se disent amis de Jésus, etc. Mais parfois, ils n'arrivent même pas à laisser le Saint-Esprit agir en eux. Ils limitent le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je veux juste partager que la parole de Dieu, c'est pas une théorie. Et je veux vraiment partager ça. Même de dire ça, répéter ça à toutes mes vidéos, c'est pas grave. Mais si vraiment t'as pas encore pris cette décision, de vraiment donner toute ta vie, de recevoir cet Saint-Esprit et surtout de laisser le Saint-Esprit agir en toi en tant qu'enfant de Dieu, je te demande de le faire aujourd'hui. Deuxième partie. Non seulement le Saint-Esprit nous transforme nous, mais le Saint-Esprit aussi veut transformer les autres. Premier verset que j'ai lu tout à l'heure, c'est que Jésus dit clairement, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Ça m'a vraiment tilté quand j'ai vraiment pris conscience de ce que Jésus a dit. Comment pourrais-je faire de plus grand par rapport à ce que Jésus a fait? Mais en fait, c'est pas moi qui va le faire. Je veux rien faire. C'est le Saint-Esprit qui va le faire. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ en nous. Si tu es vraiment chrétien, si tu as vraiment reçu Jésus-Christ en toi, vraiment le Saint-Esprit va agir surnaturellement en toi. Est-ce que tu en es conscient? Pour terminer, le message aujourd'hui, c'est que c'est bien beau d'être fier d'être enfant de Dieu. Mais pourquoi tant de personnes ne mettent pas en valeur cette identité? Parce qu'en fait, si vraiment on analyse, ces personnes n'ont même pas pris la vraie décision de donner toute leur vie
à Jésus-Christ et de laisser le Saint-Esprit, Dieu en nous, agir. C'est juste une question de foi et une question de décision. Moi, personnellement, quand j'ai grandi vraiment dans ma foi, j'ai pris cette décision de laisser toute ma vie entre les mains de Jésus, entre les mains de Dieu, et de laisser le Saint-Esprit agir. Et je vous garantis 100% que toute ma vie, tous les jours, Dieu me transforme. Tous les jours, il y a des choses surnaturelles parce que c'est Dieu qui agit et Dieu seul. Je te remercie d'avoir écouté ce message aujourd'hui. Et pour terminer, j'aimerais partager un chant. Un chant qui est vraiment puissant. Un chant qui a été traduit en plusieurs langues. Et c'était interprété par une amie pendant notre événement le 9 mai 2020. Et j'aimerais vous partager ce chant aujourd'hui. Et vraiment, si vous n'avez pas pris cette décision en écoutant ce chant, je vous invite vraiment à avoir un cœur ouvert, d'ouvrir votre cœur à Jésus-Christ. Et vraiment de chanter en même temps que ce chant. Même, vous pouvez répéter en boucle, c'est pas grave. Mais je sais que le Saint-Esprit va vous visiter. Moi, j'ai pleuré quand j'ai écouté ce chant la première fois. Tellement je sentais le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Et surtout, parce que le titre, c'est « Par ton puissant amour ». L'amour de Dieu. La Bible, quand on résume, il y a beaucoup de gens qui ont dit ça. Si on résume la Bible en un mot, c'est l'amour. Dieu a donné son Fils unique par amour. Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit par amour. Dieu a tout fait à notre place. Jésus a tout fait en notre place par grâce. On ne le mérite pas, mais il a fait par amour. Vers la fin du refrain de ce chant, c'est dit « Je volerai avec toi, ton esprit me guidera par ton puissant amour. » Alléluia. Aujourd'hui, il n'est jamais trop tard. Reçois vraiment Jésus-Christ dans ton cœur et laisse le Saint-Esprit te transformer, te guider dans tout ce que tu vas faire. Dieu va transformer ta vie surnaturellement. Surnaturellement. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Soyez bénis. Quand
Si cette vidéo t'a touché, je t'invite à partager autour de toi. Et surtout, n'hésite pas à mettre un j'aime à la page Nice te fait un partage. Si t'as pas Facebook, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube Nice sera très mal. Allez, salut!